ry malagasy zoky zandry zanaka ampelatagnanao ny ho avyny firenena ataovy ny safidy tsy ankaterena mandeha manaraka ny fenitra tokony alehany sotra-pifidianana eto Madagasikara ato anatin'ny fotoana miroany fifidianantsika izao ary asa telo lehibe no mivesatra amin'ny CENI amin'izany. Voalohany dia fanamafisana ny traikefan'ireo mpikambana sy ireo mpiara-miombon'antoka. Faharoa, fanatsarana sy fanavaozana ireo lalam-pifidianana. Ary ny fahatelo dia fanatsarana sy fanavaozana ny lisy-pifidianana. Mikasika ny fanamafisana ny traikefan'ireo mpikambana ato amin'ny CENI dia vita manontolo zany manerana ny Madagasikara. Tamin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahavalo Jolay tao Antsirabe ho an'ny fahatanana Antananarivo. Tamin'ny 17 ka hatramin'ny 20 Jolay dia niaraka natao tao amin'ny renivoham-paritany avy ny Anantsiranana, Mahajanga ary Toliara. Torak'izany tamin'ny faha-efatra amby 20 ka hatramin'ny faha-sivy amby 20 Jolay dia niaraka natao tao amin'ny renivoham-paritany avy ny Toamasina sy Fianarantsoa. Vita manontolo zany ny an'ny ratra mankaiky ny CENI ary amin'izao fotoana izao dia manomana ny fanofanana ireo mpiara-miombon'antoka izay. Mikasika ny fanatsarana ireo lalam-pifidianana dia araka efa fantatsika dia efa voatolotra any amin'ireo manam-pahefana ireo tolo-kevitra avy aty amin'ny CENI. Indroana taona izany fanolorana izany. Ny voalohany dia ilay boky mirakitra ny paika nasionaly fanatsarana ny lalam-pifidianana. Miaraka amin'ilay rakitra mivatotra aminy ny tahiry ny hevitry ny be sy ny maro izay nisy tsy azony raisina satria mikitika lalam-panorenana. Ny faharoa dia nivokatry ny fandiniana nataon'ilay komity ny heritreritra ny fanavaozana ny lalam-pifidianana. Mikasika ity teboky ity koa zany dia vita manontolo ny andraikitry ny CENI. Ireo asa rehetra voatanisa teo moa dia hitatsika ao anatin'ny site web ny CENI avokoa. Farany mikasika ny lisy-pifidianana dia miezaka arak'izay vita ny CENI miantoka ny mangarahara. Ankehitriny azy tao aorinan'ny famaranana ny lisy-pifidianana tamin'ny faha-20 ny volana Aprily teo dia efa nalefa eny anivon'ny fokotany rehetra manerana ny nosy ny lisy-pifidianana ka anjara didin'ny mpifidy ny mijery ny anarany sy manamarina izany mba ho fanatsarana ny lisitra. Fa ny CENI kosa amin'izao fotoana izao dia manao fitsirihana sy fitiliana anatiny mba hanatsarana hatrany izany lisitra izany. Amin'ny volana Oktobra ho avy izao dia isy manam-pahaizana iraisam-pirenena hitsirika izany lisitra izany ary anome toromarika ho fanatsarana azy. Dia miditra amin'ny fanavaozana manaraka ilaitsika manomboka voalohany volana Desambra. Eto izay dia miangavy be sy ny maro mba hitondra na hanoro ny CENI ireo lesoka izay mety hotsikafitra etsy sy eroa mba hanikina vetrany izany, mba hananatsika lisitra tsaratsara kokoa hatrany. Miara-resy lahatra be sy ny maro ny CENI fa ny lisitra vanona no fototra mampangarahara ny fifidianana. Ho famaranana ary dia manambara ny CENI fa miezaka hatrany hiantoka ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny zotra-pifidianana mba ahafahana mamokatra fifidianana ekeny ny be sy ny maro. Misaotra tompoko.